Etry ny nofo takatra ny saina irehitra ny fanahy. Amen. Alleluia. Alleluia. Faly miarabantsika rehetra isam-baravarana isa-tokantrano. Ny mpanomponao pastora Intsoko Zafy Mandrato no miaraka aminao. Zay te ilaza amintsika tsiraray avy hoe manana ho avy ianao. Ary tsy mifanaraka amin'izay diplôma anao izay fiainganao ankehitriny ny ho avinao, fa manana ho avy goavana ianao. Manana planinao anao Andriamanitra ho avy goavana hanasoanao, hitanao ary hametraka ny voninahiny eo amin'ny fiainanao. Zany rehetrarehetra zany anefa dia mifamatotra amin'ny tsodrano. Zany indrindra no mahatonga anay manasantsika tsiraray avy. Na avy amin'ny fiangonana izy ianao na fikambanana izy mandritra nyity volana aogositra ity, dia ray volana ho an'ny tsodrano eto amin'ny Roxy Antaninarenina. Ho antsika malagasy ny misasaka amin'ny taona ny tena marina dia ny volana aogositra, satria ao anatin'ny volana aogositra isika no miampita any amin'ny fidiram-pianatra indray, manomboka tantaram-piainana vaovao indray. Rariny loatra ka volana aogositra mandray tsodrano isika, tsodrano izay amaritra fahasoavana, amaritra fitahiana eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Amboaraka ny fotoananao ny alahady fa 17 aveko fandroany, alahady fa 17 volana aogositra izao manasanao manokana izay amin'ny 8 ora maraina, tsy diso Roxy Antaninarenina. Fidirana faharoa amin'ny 10 ora sy fahefany, ary ny farany amin'ny 2 ora tolakandro. Mba te hiona aminao zay eto amin'ny Roxy Antaninarenina, fitombavaka ahasoanao, hisy vokano anao tahaka ny any olona maro be reto zay rehefa nandray tsodrano dia nanomboka fiainam-baovao, fiainana misy ny fitahian'Andriamanitra. Ho marika fa te hiona aminao zay hiteka mafy sy ora koraka amin'ny fiangonana ray manontolo tongava Roxy Antaninarenina. Alleluia. Ara-panahy ny fiainana. Tsodrano. Teneno hoe tsodrano. Genesis 7:20 hatramin'ny 7:30. Genesis 1:30 hatramin'ny 9 ary farany Genesis 2:30 Ijeritsika mahasarobidin'ny tsodrano androany, ary anomboka indray tsodrano indray isika hiatrehana ny tapataona faharoa. Genesis 7:20 hatramin'ny 7:30. Dia nanantony izy ka nanoroka azy, ary Isaka nandre fofony fitafiny, dia nitsodrano azy ka nanao hoe ny fofony zanako dia tahaka ny fofony saha izay notahiany Jehova. Ary hanomezan'Andriamanitra anao ane ny andolo-lanitra sy ny tsirony tany, ary vary sy ranom-boaloboka betsaka. Eo anao sao le tokony manao amen. Anompo anao ane ny firenena maro, ary ankoka eo anatrehanao ane ny firenena samihafa. Ho tompo rahalahinao ane ianao, ary aoka enkoka eo anatrehanao ny zanaky ny reninao. Ho voaozona ane izay rehetra manozona anao, ary ho asoavina ane izay manisoa anao. Ary efa vita ny sofan'ny Isaka rano an Jakoba, ary vao nidify Jakoba teo anatrehany Isaka rainy, dia niditra tao kosa Esau rahalahiny avy ny azy. Ary izy koa nanao anipika mitondra azy tao amin'ny rainy, ary hoy izy tamin'ny rainy, aoka hiarina ny raiko ka hihinana ny azany zanany mba hitsofan'ny fanahinao rano ahy. Fa hoy Isaka rainy taminy, izy indray moa ianao? Ary hoy izy, izao no Esau zanakao lamatoa. Ary torakovitra indreny Isaka ka nanao hoe, iza ary ilay naka-aza ka nitondra teto amiko, ary efa nihinanako zany rehetra izany, fony tsy mbola tonga ianao, ka efa notsofoko rano izy, eny ho tahiana tokoa izy. Genesis 1:30 hatramin'ny 9. Ary Jakoba nandre ny tenin'ny zanakalahin'ny Labana nanao hoe, efa nilasan'i Jakoba avokoa zay rehetra nananany raitsika avy tamin'ny fananany raitsika no nahazahoany zao voninahitra rehetra izao. Ary hitan'i Jakoba ny tarehin'ny Labana fa indro tsy mba miramirana tamin'ny tahaka ny taloha izy. Ary hoy Jehova tamin'i Jakoba, modiny amin'ny tany razanao sy any amin'ny havanao, ary ombanao aho. Ary Jakoba naniraka ka nampaka ny Rahely sy Lea akany an-tsaha ho any amin'ny ondry amanosy, ka nanao taminy hoe, indro ny tarehin'ny rainareo
fa tsy mba miramirana amiko tahaka ny taloha, fa Andriamanitry ny raiko no efa nomba. Ary fantatrareo fa tamin'ny heriko rehetra no nanompoko ny rainareo. Genesis 3:1-12 rehefa no Jakoba tsy mendrika ho nahazona kely akora zaho tamin'ny famindrapo rehetra sy ny famarinana rehetra izay nataonao tamiko mpanomponao, fa tsy nitondrana inona fa tsy nitehiko ihany aho fon'ity Jordana ity, nefa ankehitriny efa tonga toby 2 aho. Io tantara io dia tantaran'i Jakoba, lehilahy manokana izay ianaratsika teboka maro amin'ny fiainana. Haintsika loatra hoe lehilahy nisisika ho anatsodranyo. Rehefa tonga ny fotoana itsofan'ny ray rano ny zanany, dia tamin'ny fomba tahaka ny ampitaka no nataon'i Jakoba azahoana an'ilay tsodrano ny rainy. Raha tokony ho izy dia tokony Esau amin'ny ara-nofo ny tokony nahazo an'ilay tsodrano. Zay mahatonga ny Esau nilaza hoe nangalaka ny Jakoba ny tsodrano, fa raha amin'ny ara-panahy nefa dia fa anjaran'i Jakoba mihitsy ilay tsodrano. Fomba fijery nataon'ny olona anankiroa ao amin'ny Genesis 3:30 zao lazainy hoe Genesis 3:30 ary Jakoba nandre ny tenin'ny zanakalany Labana nanao hoe efa lasan'i Jakoba avokoa izay rehetra nananany raitsika, ary avy tamin'ny fananany raitsika no nahazoany izao voninahitra rehetra izao. Ary hitan'i Jakoba nitaken'i Labana fa indro tsy mba miramirana tamin'ny tahaka ny taloha intsony izy. Ary hoy Jehovah tamin'i Jakoba, modiny amin'ny taninao sy any amin'ny havanao ary ombanao aho. Andininy 5. Dia hoy Jakoba tamin'ny Rahely sy Lea, hitako ny tarehiny rainareo fa tsy mba miramirana amiko tahaka ny taloha, fa Andriamanitry ny raiko no efa nombahy, ary fantatrareo fa tamin'ny heriko rehetra no nanompoko ny rainareo. Misy constat nataon'ny olona anankiroa. Voalohany zanaka Labana no maneho fomba fijeriny. Fomba fijeriny zanaka Labana dia izao: vory zalahy, dia resaka zalahy dia tsotra. Lasan'i Jakoba avokoa fananany dadantsika, lasa be voninahitra be Jakoba. Avy koany mivory zany zalahy dia resaka zalahy dia tsotra. Orasoky ohatrany misy zavatra hafahafa. Inona sanjo tadidinareo ve Jakoba tamin'io voatonga taty fotsany misy zavatra hafahafa razoky e. Dia hoe ahoana zanaka Labana eo miresaka orazoky io voatonga taty eny tsy afaka mihitsy e. Trotrotra zany ve resaka teo, tsy afaka io kapa anankiray nanan'io tonga dia akanjo teny aminy, fa zao dadany naka anazy. Dia rehefa nalainy dady izy dia ohatra mba tena niantso anazy dada, niantso dada, fiantsana nampidirany dadany io tataony, dia nasaina nianjonjo fotsiny niketsika be le ry fonako amin'ny fomba fiteny inoy tsara le izy, fa ataoko aminareo le sary dia azontsika tsiraray avy. Ohatrany niketsika be le ry tadidinareo ve tao anatin'ny 7 taona le ry, ohatrany tamin'ny voalohany aloha ohatrany tena nataony nety be zany ny asan'ny baininy. Fonako amin'izay fa nateniko le izy ka ohatroatra zany le fomba fiteny e. Nety be tamin'ny voalohany ny asan'ny baininy. 7 taona nda bainina tena nanaiko hoe tena mety soa fa nalainy Labana i Jakoba, fa ketsika be izy. Inona nataony 7 taona izy tonga dia nalainy vady, tonga dia le hany nalainy voalohany Rahely. Avy eo mba raiso-tsainany e orazoky ny nabavitsika anankiroa mihitsy eny tonga dia napiakariny. Tiliasa mody ataony mety, fa keketsika be tsy haiko mihitsy hoe inona namitahany io amin'ny bainina tao. Ny fonako le fomba fiteny tsy haiko mihitsy hoe inona namitahany io amin'ny dada tao, fa zao
zao ve lasany daholo fananany dada rehetrarehetra 20 taona ve zalahy mbola kely any niaraka tananao baolina tamin'io niaraka tena samy tsy afaka izay fa 20 taona ve tonga dia tsisy ninina tsontsika fa lasany daholo ao anatin'ny 20 taona miova tanteraka Jakob miova tanteraka miainga taminy hoe tsy nisy na inona na kiraro rainy tsy misolo fa ao anatin'ny 20 taona azony daholo no fananany Labana tsy fantatro hoe afaka 4 taona fa zany zavatra fantatro ho tahina ny fomba mahagaga koa ianao na inona dia pakanao na inona lay Andriamanitra Jakob na hitahanao amin'ny anaran'i Jesosy enony Jakob le izy zay ny fomba fijeren'ireo ozy izy fa ozy izy Jakob ny andray hafa ny fomba fijeriko indray dia zao izy mboravavadiko enjana koa zany satria natsony le Israeliko zao za ozy izy fantatrareo loatra fa za tsy nanana na inona tonga taty fa za tena nanompo ny dadanareo tamin'ny foko rehetra ny nanompoko azy fa ny anao ozy izy tsy namitaka fa ny Andriamanitra no nomba dia mba nitahina ohatr'izao tsika mianakavy iaina an'izany koa ne ianao anana fotoana ianao ho ataon'Andriamanitra hijoro vavolombelona ianao hoe za dia nomban'Andriamanitra dia voata tahaka an'izao anio izao hitranga izay fotoana izay amin'ny anaran'i Jesosy ataovy hoe tsy maintsy hitranga amiko izany hoe Andriamanitra no nomba ozy izy constat anankiroa ny anankiray lasa nio daholo no fananantsika fa mitrika be io ny anankiray indray tsy nanao an'izany nanompo tamin'ny heriko rehetra ahako tsy nisoloky ahako fa nanavaka na Andriamanitra nomba ny asako tsotra be zany eny problemany reto valany Jakob reto reto zanaka Labana reto asa tsotra be ny menany Jakob fa manina nefa lasany daholo ny areny asa tsotra be kanefa nitahina be iza manony eo amin'ny fiainanao na mety ho farany tsotra ary ny asanao lalam-pitahina ho anao io aza votsitra fa lalam-pitahina ho anao io tsy resaka asy io fa resaka fomban'Andriamanitra sy fitahina mba tenekeno akaikiny hoe tsy resaka asy io fa fomban'Andriamanitra ho hitanao zany samy mivarotra ihany fa manomboka amin'ity androandroany ity iova amin'izay vokatra eo amin'ny tanàna iova ny zavatra ho raisin'ny tananao iova ny zavatra iainanao tena tsy ho takatry ny saina tena hoe tsy ho takatry ny saina hoe galasaka nambavy eo na asa tsotra ary ny afaka notahina be mba tenenkeno akaikinao asa tsotra hoe fa tahina be aho hoe atsangamin'ny tananao reny tanany reny tanana mitsangany reny tanana tahina be reny amin'ny anaran'i Jesosy tanana soavina be reny mimana ianao fa ao anatin'ity volan'ity zany misy zavatra ho avotsitra manokana eo fiainantsika tsiraray avy zao ny fahamarinana galasaka nambavy milaza zavatra tsotra Jakob za ozy izy fomban'Andriamanitra ny tamin'ny fiainako raha ohatra ka notaniana zany Jakob dia inona ny mahatafita fomban'Andriamanitra teneny hoe fomban'Andriamanitra ny mahatafita hoe raha misy olona tsy tokony ho tafavoaka amin'ny fiainana dia tokony Jakob tsy tokony ho tafavoaka io ny zavatra rehetra araka nambarako tany onjam-peona no hitra azy daholo ene zavatra rehetra nena no hitra azy raha lova izy tsy nahazo na arrière tamin'ny ray aman-dreniny raha diplôma izy tsisy mihitsy raha ohatra ka hoe fiainana tsotra ny enjehany imagineo mba raiso-tsaina hoe enjehany rahalany ankalan'ny fianakaviany raha asa afakan'izay tsotra raha toerany valivotaka na izy valivotaka ny tanànan'olona matenikeno akaikireo valivotaka ny tanànan'olona hoe hatramin'ny rafozany ary mamitaka azy fa zao ka lasaka nambavy rehefa ny olona ray nomban'Andriamanitra naiza misy azy ninona zavatra mitranga amin'ny fiainana na olona tsy tokony ho tafavoaka mihitsy ary tsy maintsy tafavoaka io na iza manohitra anao manomboka androany maharesy ianao ary mandeha lavitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy